fatapanjiro sy rano tsy mitovy tamin'ny taondasa ny zava-misy ankehitriny ho ny tale général Nijirama. Fokoanandoha am-pirenena tokony ahitana ny hery velona rehetra ny komite teknika ho ny diovy Madagasikara. Raha HCC tsy azo enjena amin'ny asa ny mpitsara ho ny PRRM eloka maha olom-pirenena no anenjena azy ireo ho ny ministra ny fitsarana. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ny paritaka ny vaovao ny maraina teo fa iroso amin'ny fanesorana ny zo tsy azo enjena ho an'ny solombavambahoaka raha Gerson Antoine ny eo anivony anteny miram-pirenena. No mafisy ny ministry fitsarana ny fisin'io fikasana io raha ny vaovao. Voalaza fa nandray vola tamina olona akaiky ny fitondrana teo aloha ity solombavambahoaka ity mba ahafahana mamerina ny mpandrarana laza teto amin'ny firenena izay mamita sazy atsy amin'ny nosy Maurice. Fandotony izany hoy ny solombavambahoaka raha Gerson Antoine. Tsy nety nilaza ny heviny momba ity raha ity kosa ny filohan'ny anteny miram-pirenena na dia nosikiri ny mpanao gazety aza taorian'ny fotoana izay nionany naharitra tamin'ny ministry ny fitsarana tetsy tsy mbazaza ny antsipriany izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Dingana ara-dalàna no natao nametraka rekety teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hoy ny député Gerson Antoine. Ny maraina teo dia niparitaka ny vaovao fa nandray vola tamina olona akaiky ny fitondrana teo aloha ny tenany. Raha nantanina momba izany moa ity solombavambahoaka dia nilaza fa tsy azo atao ambanin-javatra ny vaovao toy ireny na dia fandotona azy. Nilaza ny tenany fa tsy mahafantatra na nahita ny olona voalaza fa nanome vola azy. Ankoatra izany dia anao mafisy n'ity olom-bofidy fa anaovana antsonjay araketra ny tenany. Nanao démarche légale ntsika zany hoe nametraka requête teny anivon'ny HCC tsy fahotana zany tena tsy fahotana zany fa tena ara-dalàna tanteraka mihitsy izany ary izay dingan'izay no narahako. Ao anatin'izay dia fantatritsika hoe misy ny fandotona mandeha ny amin'ny tambazotra eny hoe nandray an'izao tamin'izao olona mbola tsy hita fa tsy fotaka kotra ny olona zany dia lasa mamerina mampatsiahy indray an'ilay fanaovana ataontsika hoe fomba fanao politika teo aloha zany izay tsy mety ary efa hidivantsika foana satria raha mijery ny alomaro zao tsika mandeha nahazo indray taratasy avy any amin'ny ministère en finance sika tany amin'ny DGI karazana contrôle inopiné indray tonga avy an'zareo tao hijery ny makasika ny hetra zavatra ohatr' izany efa nitaraina antsika teo aloha maninona rehetra solombavambahoaka rehetrarehetra raha ndefa sy nataratasy ohatr'izany daholo maninona tsika rehefa nametraka reo kety dia amoahana zavatra sala amin'izany ny olona rehetra ve zany tsy maintsy hitovy hevitra aminareo daholo. Manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko politika, andraikitry ny parlemanta ihany koa ny manara-maso ny fahefana mpanatanteraka. Natongavantsika tao anivon'ny anteny miram-pirenena manana foto-kevitra itsofontsika manana ny soro-dalana zay arahantsika tsy voatery isolelaka tsy voatery aradia fa rehefa tsy mety ary tsy manaraka ny linina politikanay dia avy izay miteny hoe misy zavatra tena tsy azo ekena ary misy zavatra tokony ahitsy atao amin'ny tansa firenena fomba mangataka ny tokony andraikitra rehetra isika mba ahena mba ahay ataoko hoe anintsy ihany koa satria tsy rehefa misy olona miteny dia ho raisina fahavalo foana fa ny olona rehetra hoe zany tsy maintsy anaraka anareo daholo fa mba misy olona manana hevitra manana vina ihany koa ary manana foto-kevitra tokony hoenonareo ary tokony akanareo lesona fa tsy hoenjehanareo daholo dia amoronanareo dossier dia itadiavana zao rehetrarehetra zao. No amarin'ny ministère fitsarana ny fisina taratasy fangatahana fanesorana ny immunité parlementaire any solombavambahoaka raha Gerson Antoine teo anivony anteny miram-pirenena. Tsy noho ny faneho-kevitra ity olom-bofidy no anenjehana azy hoy Faniriso Ernaivo fa noho ny fandikan-dalàna no anokafana fanadiadiana. Député azo enjena daholo ny olombelona rehetra eto Madagasikara fa misy karazan'olona sasany manana izay ataontsika hoe immunité izay mandritra ny session izay no mahatonga n'izay fangatahana ary izay dia tena nandefa n'izay fangatahana izay ary marigo fa tsy ny faneho-kevitra nataony no anenjena ny député Gerson Antoine fa noho ny mahavoaroroy anazy ao anatina famatsim-bola fanakorontanana eto firenena ary mba hanaova mba hafana manao fanadiadiana azy no hanaovana an'izay main levée izay. Manoloana izany ny safidiny angina ny filohan'ny anteny miram-pirenena
raha nanontanianay mpanao gazety momba ity raharaha ity rehefa avy ny fampidinika tamin'ny ministry ny fitsarana nandritra ny ora iray mahery teto Tsimbazaza. Fa nanomboka ny alatsinainy teo ihany koa dia isan'ny teraka resabe eto amin'ny firenena ny fikasana anendrika ara-pitsarana ireo mpikambana misa efatra eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Nanambara ny filohan'ny fanavaozana fa raha araky ny lalàna dia tsy azo atao ny manenjika ny mpitsara amin'ny fanatanterahana ny asany. Nanamafy moa ny ministry ny fitsarana fa noho ny fandikan-dalàna amin'ny maolo-pirenena azy no anenjehana ireo mpanolotsaina avo eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireo. Fanadadiny Narcisse Karazafy sarisindratsarin'ny mbola avatsara. Misafotofoto tanteraka ny fitantanana raharam-pirenena ankehitriny andaniny nanambara ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa manohana ny fanambarana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary manamafy fa tsy tokony enjehina noho ny fanapahan-kevitra raisiny na didy avokany ny mpitsara azo enjehina kosa nefa raha mikasa anonga-mpanjakana. Ny itsika moa tsy dia miditra loatra ny asan'ny fitsarana sy ny manodidina azy fa zandray dia manohana an'ilay hoe tsy azo enjehina ny mpiasan'ny HCC ao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ao amin'ny fivoriana izay ataon'zareo fa azo enjehina kosa izy raha ohatra ka misy fahadisoana nataony na ny konikonina fanonganam-panjakana na nisy zavatra nataony fahadisoana tany ivelany dia azo enjehina izy manohana ny fanambarana. Ankilany no amafisy ny ministra ny fitsarana ny ariva teo fa ny fandikan-dalàna maolo-pirenena azy no anenjehina ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tsy manenjika mpitsara amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny fanjakana. Tsy misy olona na iray aza tsy azo enjehina amin'ny fandikan-dalàna ataony hoy ihany Fanirisoa Ernaivo. Raha ohatra angamba ka no enoko tsara ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana dia milaza izy fa tsy misy olona na iray azany ka tsy azo enjehana na ina zany ny toerana misy aza raha ohatra ka voaroroina anaovana fanadihadiana ao anatina fanakorontanana ny fitondrana. Izany dia zavatra iray hafa ny mikasika ny hoe fanapahan-kevitra andraisin'ny HCC ve no anenjen'olona tsy noho izay mihitsy ary na izay koa raha tsy manenjika olona noho ny fanapahan-kevitra raisiny fa ny fandikan-dalàna izay mety ataony olona anankiray na membre ny HCC na député na izy na aviesa ny fiviny no anokafana fanadihadiana amin'ny olona ray sy mety anenjehana azy. Andrasana araka izany ny toy ny rara. Vao makasika ny fikonan-doam-pirenena kosa indray niova endrika tamin'ny alalan'ny fampidiniana sy ny fionana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny FFKM ny fanombohana ny fikonan-doam-pirenena manoloana ny fisian'ny fandaminana tsy maintsy natao. Tapaka nandritra io fionana izay natao omaly io fa omenan'ny FFKM ny fitariana ny fikonan-doam-pirenena eto amin'ny firenena isy ny komite teknika atsangana ny ministeran'ny fanavaozana kosa no anao tantsoroka teknika ary atomboka tsy ho ela ny fampidiniana miainga eny ifotony. Saingy mbola tsy voafaritra mazava atreto ny fandaram-potoana ho amin'izany. Taty-baovao ny Ando Miaratina sarisindratsarin'ny Niarotanjona. Ny fanarana nandritra ny fifampidiniana sy fionana teo amin'ny fitondram-panjakana no tarian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, ny Praiminisitra, ny Ministeran'ny fanavaozana sy ny FFKM omaly alarobia 3 Jona, ny fanomezana ny FFKM, ny fitariana ny fikonan-doam-pirenena manerana ny nosy, ny fananganana ny komite teknika ary ny fanomezana fanohanana ara-teknika, ara-bola ary ara-pitantanana avy amin'ny fanjakana ho fampandehanana ny dingana rehetra. Tapaka teto androany fa tsy maintsy ny FFKM no mitondra ny fikonan-doam-pirenena manerana ny Madagasikara zany. Dia ny komite teknika hitsangana eny amin'ny primature mety manomboka amin'ny herinandro zay dia efa mitsangana zay hikambanany rehetrarehetra. Ary ny ministeran'ny fanavaozana dia tantsoroka ny asany, tantsoroka ny FFKM amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fikonan-doam-pirenena manomboka avy any amin'ny fokotany ka hatraty amin'ny aty Antananarivo dia ny fikonan-doha nasionaly izany. Zany tantsoroka zany dia maro lafy
ny tantsoroka ara-teknika, ny tantsoroka ara-pitaovana, ny tantsoroka ara-kevitra, ny rafim-panjakana zay anaraka sy anampy ny FFKM amin'ny fanatanterana an'io ary ny tantsoroka amin'ny filaminana amin'ny fikarakarana ny fikaonan-doham-pirenena. Manomboka zao fanatanterana an'izay dia ivory ny komité teknika amin'ny herinandro zao andinika ny pitsopitsony rehetra amin'ny anomboka tsy hoela ny fifamidiniana ny anivon'ny komina, ny distrika ary ny faritra amin'ny alalan'ny rafitra sy ny tamazotra ny FFKM. Avoaka amin'ny fotoana manaraka kosa ny fandaharam-potoana sy ny fomba hitondrana ny dingana rehetra raha ny fanazavana. Dia anomboka hanao ny fampianarana mialatsiny amin'ny fiofanana, ny fampiofanana ny FFKM an'ireo ratsa mangaika izay hiara-iasa amin'ny FFKM any amin'ny fokotany, any amin'ny commune, any amin'ny distrika, any amin'ny faritra hikarakarana ny fikaonan-doha pirenena. Ary ny zavatra izay tokony tiany gazety ho fantatra ankoatran'izay dia eo ny FFKM izay mbola hampiantso ny mpanao gazety hanao valandresaka amin'ny mpanao gazety. Anjaran'ny FFKM no manome ny tetiandro sy ny fomba hitondrany ny fikaonan-doham-pirenena. Novaina endrika tamin'ny alalan'ny fifamidiniana sy fionana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny FFKM io ny fanomboana ny fikaonan-doham-pirenena ho tanterana eto amin'ny firenena no ny fisian'ny fifandaminana tsy maintsy natao raha ny fanazavana. Tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka no banjinina amin'izany. Tonga nanatrika ny fionana omaly io niaraka tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny praiministra Rajoy Narisomamitiny, ny ministra ny fanavaozana Maître Andry Razafimanantsoa, ireo solotena ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM no tarihan'ny filohany ny Monseigneur Samuel John Ranarivelo sady filohan'ny EEM, ny mpitandrina Jacques Armas Andriamampianina, filohan'ny FJKM ary ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson, filohan'ny ECAR. Nandefa solotena kosa ny FLM tamin'ny alalan'ny Maître Andry fiankinana. Mahakasika indrindra izay vaovao ny fikaonan-doham-pirenena izay dia tsy mandaha ny fanapahan-kevitry ny fitondrana fanavaozana ny vovonana diovy Madagasikara ny amin'ny itarian'ny FFKM ny fikaonan-doham-pirenena. Takina kosa nefa hoy izy ireo mba ho solotena ny hery velona rehetra no andrafitra ny komité teknika anomana ny fikaonan-doham-pirenena. Rindra tsara ny Mathieu Prince. Vokatry ny tolom-bahoaka ny fitakiany tanora teny Ankanja ny volana septambra 2024 no nahaterahany ny fitondrana fanavaozana. Tolona nitaky ny fandravana ny fitondrana teo aloha no ny antony maro samihafa hoy ny vovonana diovy Madagasikara nampatsiahy. Tokony ho tsaroana fa tsy nresaka sosialy ihany sy ny olana teto fa ny rafitra hatreny fotony indrindrandrindra satria rafitra neokolonialisma no nisy teto ka nahatonga ny malagasy ny rotra nitaky fanovana teny Ankanja. Samy nanana ny nahatofoka azy tamin'ny fitondrana ny rehetra ka nitambatra ny hery sy ny fitakiana. Manaiky ny fitarian'ny FFKM ny fikaonan-doha ny vovonana saingy mitaky kosa ny ametrahana solotena ny hery velona rehetra ao anatin'ny komité teknika anomana ny fionambe raha ny fanazavana. Dia milaza ary manindry fa le komité teknika no teneniny Andriamatoa filoham-pirenena iny dia angatahanay mba tsy ho sélectif le izy fa tena komité teknika mirepresenté ny force vive rehetrarehetra na ny hery velona rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena ao anatin'ny fikaonan-doha io. Zay zany aloha ny tena angatahanay satria fantatra eto fa ny TDR rehetrarehetra mikasika ny fikaonan-doham-pirenena dia tsy maintsy mivoaka ao anatin'io komité teknika io daholo. Zay zany ny zavatra voalohany zay ka ilaina ho representé ao daholo ny hery velona rehetra na ny force vive misy eto amin'ny firenena zany. Zay no zavatra voalohany. Faharoa fanamarina kely fotsiny no ataonay fa raha ny FFKM nitarika azy rehetrarehetra, ny FFKM koa nefa dia efa nanana ny tantarany teto amin'ny firenena fa raha ny tokony ho izy ny FFKM ny tena rôle dia tokony ho médiateur fotsiny ihany sady observateur amin'ny fanatanterahana izany hoe fikaonan-doham-pirenena izany fa tsy hoe tena tompon'antoka amin'ny fanatanterahana azy rehetrarehetra. Remarque fotsiny napetraka fa iny moa napetraka filoham-pirenena dia ekena zany izay zavatra izay zany. Tokony apetraka voalohany ao anatin'ny tetiandro ho an'ny fikaonan-doham-pirenena ny fampidiniana ho endriky ny tetezamita eto amin'ny firenena ho iatrany ny faneho-kevitra. Ankoatra io
ny fandiniana ny lalana marina ahatongavana any amin'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ary ekendrehetra. Ny fandiniana ao anatin'izany voalohany indrindra aloha ny tena teteza mita marina hitantanana amin'ny firenena zay takininy maro anisy eto amin'ny firenena zany. Faharoa ny fandiniana marina ny fahatongavana any amin'ny fifidianana na le hoe système électoral mila dinianao, ary ny farany fahatelo zay tsy kely fa tena anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'ny fikaonan-doam-pirenena zay angatahnay dia ny fandiniana ny tena refondation ho apetraka eto amin'ny firenena ka hatongavana any amin'le 5e république andrandraitsika zany. Tsy salasalana intsony hoy ny vovonana diovy Madagasikara fa anatina teteza mity isika amin'izao ka antony itakin'izy ireo ny ametrahana tondrozotra hitantanana ny teteza mita. Vonona ny vovonana andray anjara amin'ny fikonan-doam-pirenena raha ny fanazavana. Tontolon'ny angovo sy ny famatsiana herinaratra kosa indray dia tsy foana tanteraka akory ny fiarah-miasa amin'ny orinasa Henri Fraise et compagnie hoy ny tale général ny orinasa Jirama raha nitondra fanazavana mahakasika ny fanapahan-kevitra niraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra faranteo. Nambarany fa ho fanarenana ity kompani ity no anton'ireo fanapahan-kevitra. Profony ezaka ataon'ny fanjakana ny tsy fitovian'ny faharetan'ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano misy amin'izao fotoana raha ampitahina tamin'ny taondatsa hoy ny fanazavana. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Tsy tokony hiteraka faneho-kevitra sy adievitra ny resaka momba ny fifanarahany Jirama sy ny orinasa Henri Fraise et compagnie hoy ny tale général ny Jirama. Ireo fifanarahana tokony notohizana toy ny milina ao mahajanga saingy tsy tafidra tao anatin'ny fifanarahanm-piarah-miasa no antony nandraisana fanapahan-kevitra tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hoy ny fanazavana. Le hoe nisy contrat tokony natao dia iny zavatra mivoaka teny anivon'ny conseil des ministres iny no nilaza hoe farano amin'izay, zany hoe ficelao zany le dossier satria ny amin'izao fotoana izao ny Henri Fraise tsy misy groupe zay ampiasaintsika any Mahajanga tsy voafehy anatin'ny contrat izy io dia tsy maintsy nilan'izay zany izay ny antony iny fa tsy ataon'olona polémika be manko resy. Andeontsika hijery ny mikasika ny hoe ahoana ny ahafahantsika miatrika ny étiage ampiakarana ny vokatra hanatsarana ny fotodrafitrasa fa tsy zavatra kely ohatran'ireny no andanitsika. Niaiky ny talen'ny Jirama fa mbola misy fahatapahan-jiro saingy ny eny izany raha ampitahina tamin'ny taondasa raha amin'izao vanim-potoana ny mahintany izao ho hiatrany ny fanazavana. Raha tsaroantsika tamin'ny herintaona sahala amin'izao efa namaivay ny délestage. Amin'izao tsy mbola misy izany ary izay indrindra no izay no mahatonga amin'ny teny hoe andeontsika hifantoka kokoa amin'izay zavatra izay efa misy ny fipetra isan-karazany raisina sahala amin'ny ohatra hoe ny fampiasana n'io le AXA io ny groupe-ny AXA io efa atao amin'izao fotoana izao misy koa le atsotsika hoe TAC 2 izay amokatra ihany koa herinaratra mba hahafahantsika miatrika n'ilay étiage. Iena averiko ihany fa tamin'ny herintaona ohatran'izao efa avy dia avy ny tany délestage teto Madagasikara. Mahakasika ny fitsinjarana rano kosa dia nilaza ny tale général ny Jirama fa mbola tsy ampy hatrany amin'ny 2 alina sy 1 hetsy mety hatratoratelo ny tolotra. Na izany aza nefa hita ny fiovana. Profony zany ny fahavakisan'ireo fahatson-drano maro eto Antananarivo izay midika fa misy ny rano vatsina ho an'ny vahoaka. Raha teny Manoseza ianareo dia nahita hoe misy eo amin'ny mbola misy eo amin'ny 120 000 mètres cubes par jour mbola tsy ampy. Nampiditsika iny an'ilay 20 000 mahery teo 22 000 mètres cubes par jour nanomboka tamin'iny vola tamin'iny fahadimy amby folo ny volana Mey iny. Be dia be ny olona somary nanakina hoe raha nanao tour d'eau isika dia betsaka ny olona nanakina ny amin'izay zavatra izay hoe tsy tale général ny Jirama vaovao izay ny zavatra hitany d'eau izao nefa tsika mahita fa mipoaka avokoa ny ankamaroany ireo fahatson-drano mpizara rano eto Antananarivo. Ny anton'izay dia mampiseho zany izay fa noho tsy fisian'ny rano teo aloha dia amin'izao fotoana izao dia efa manomboka misy ny rano dia noho ny fanteran'ny fotodrafitrasa dia mipoaka izy ireny. Dia raha hitanareo miezaka manao izay azo atao tsika amin'ny fanarenana ireny fotodrafitrasa ireny.
miroso amin'ny fanatsarana ny orinasa-panjakana ny fitondrana fanavaozana sy ny mpitantana ary izany no anton'ireo fanapahan-kevitra noraisina momba ny orinasa raha ny fanazavana ny tanjona lehibe dia ny mba isitrany vahoaka malagasy mpanjifa tombontsoa avy amin'ny orinasa amin'ny alalan'ny tolotra izay omena sy ny fiarenany ity orinasa-panjakana ity. Vao makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray dia notanterahana androany ny fanaovantsony ofisialy fifanaraha-piarah-miasa teo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny birao iadina amin'ny kolokolo na ny bianco. Tanjona ny adina amin'ny kolokolo eo anivon'ny ministera izay fositra mambotry ny firenena hatramin'izay hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsarany Mathieu Prince Atrandy. Manamarika dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny fitantanana tsara rindra ny fampiroboroboana ny fahitsiny ary ny ady amin'ny kolokolo eo anivon'ny sehatry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ny fahavitany sy ny fifanaraha-piarah-miasa teo amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny birao maleo tena miady amin'ny kolokolo. Natolotra ny ministera ny fampianarana teknika moa ny politika anatin'ny adina amin'ny kolokolo. Tafiditra ao anatin'ny fanamafisana amin'ny fanentanana ny rehetra mba anajanlalana izao fiarah-miasa izao hoy ny tale generaly ny Bianco. Azadiny fa ny birao maleo tena adina amin'ny kolokolo dia anisany rafitra anankiray mitarika ny asa fisoroha sy fanabeazana mahakasika an'izany hoe ady amin'ny kolokolo zany eto Madagasikara. Noho izany izy dia tsy maintsy ny taona an'ireo ministera tsirairay avy mba anatanteraka an'izay voalazany lalàna araka ny resahako teo andiny ny fahaenina ao amin'ilay lalàna laharana 9 tsipika ohatra 20 tamin'ny faharoa amby 20 ny volana aogostra taona 9 io fametrahana politika anatiny io zany hoe iadina amin'ny kolokolo. Noho izany ny adidiny Bianco zany raha araka io lalàna io dia manome tantsoroka an'ireo ministera mba ahafahana manatanteraka izany. Ity fifanaraha-piarah-miasa ity zany tsy mianona fotsiny amin'ny fametrahana an'ilay politika izay efa tafapetraka ankehitriny fa tena hoe hanome tantsoroka ny ministera amin'ny fanatanterahana an'ireo asa fanabeazana sy asa fisorohana. Eny fa ny fanentanana ihany koa ametrahana satria fepetra fisorohana ihany zany fametrahana an'ireo ataontsika hoe fomba ahafahan'ny olona ihany koa mitaraina an'izay marary any aminy. Zany hoe ny fitarainana tsy voatery hoe tonga dia any amin'ny Bianco foana fa misy ampahany amin'ireo fitarainanareo dia mahakasika ny fomba fiasa fandaminana ny fanatanterahana ny asa. Noho izany dia ilain'ny ministera maheno ny feoan'ny olona hoe inona ny zavatra hitany hoe tokony ho amboarina. Asa masina sy saripady ny fanabeazana ka rarina raha miroso amin'ny fifanaraha-piarah-miasa toy izao ny ministera hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Dingana no ataon'ny ministera fa tokony ho andraikitry ny mpitondra rehetra ny ady amin'ny kolokolo raha ny fanazavana. Bafana zany mandeha any amin'ny lavitra tsaratsara kokoa mba mandeha amin'ny fahamarinana ary koa mba fantatry ny mpiasa rehetra sy ny mpandraraha amin'ny mpampianatra hoe modely zany mpampianatra zany modely zany mpandraraha zany zany mpiasa mpanjakana zany dia tokony tsy eto anivon'ity ministera ity mihitsy misy izay kolokolo zay ary efa nampiarinay apahy be maso miaraka tamin'ny Bianco zao ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana dia misy ny fiara-miasa hitantsika anara fa tsisy ny tabataba fa asaiky ny hitan'ny vahoaka tsisy ny fahadesena. Rehefa hitan'ny vahoaka hoe mazava sy madio le izy dia kitrapany olona zany dia manaiky nge ny olona vahoaka endrika ny vahoaka teo Malagasy jerisika nanao reo kotomoso tsika teo 250 fa jerevy nandray tsisy ny tefa dia hoe faly satria fantatsy nyle mpampianatra hoe eto ny tokony ho voaray ary amin'ny manaraka zany zany dia tsy maintsy ho voaray satria nazava aminy ny critère zay napetraka nazava aminy ny validation zay natao ary eo daholo ny mpampianatra rehetra eraky ny établissement zay misy azy niarana tamin'ny Bianco dia fantany zany ny anjara masoandro zay nge dia tavin'ny vahoaka ary tsy eto amin'ny lafin'ity ministera ty fa ny fitantanana mpanjakana misy na ny fitantanana ankapobeny na orinasa dia tokony hoe azava ohatra zay daholy ny fomba fitantanana fa ny vahoaka tsy adalako ary io dia manomboka ny mpitondra zany izay modely zay amin'ny resaka fitondrana sy ny fitantanana. Manamafy ny fahavononany anangana fitantanan-draharaha mangarara sy madio mifanaraka amin'ny politika ankapoben'ny fanjakana ho an'ny fanorenana vaovao na ny PGR
izao fifanarahana izao hoy hatrany ny fanazavana. Fa toy n'ilay raharaha sambo-tagôro kosa indray dia natao garde à vue ny talata lasa teo ny komanda ilay sambo mpitondra solika rosianina tagôro izay nitondra saina tsy nanara-dalàna ka nosakana nitafika an-dranomasina frantsay teny amin'ny ranomasimbe Atlantika ny farany herinandro teo raha nambarany mpampanololalàna ao Brest. Mety isazy herintaona tranomaizina ity tompon'andraikitra ity miampy-lamandy hatrany amin'ny 500 euro ary mety ho tonga amin'ny fanagiazana ny sambo mihitsy raha ny fanazavana no io fampiasana sainam-pirenena osoka io. Manginy fotsiny tsy fanajana ireo fepetra napetraka ireo tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana an-dranomasina. Tsy ny sainam-pirenena malagasy ihany no efa nampiasaina ity sambo mpitondra solika rosianina ity fa teo ihany koa ny any Nosy Marshall sy ny any Panama raha ny fanazavana ihany. Tontolon'ny fahasalamana miteraka adihevitra ny tolo-dalàna sy mpanitsina ka sain'ny solombavambahoaka Livrason naroso eo anivony anteny miram-pirenena. Zava-dehibe hoy izy ny fampisitrahana fanafody ny tontolo ambanivohitra ka izany no antony androsoana ity tolo-dalàna mikasika ny fitahirizana fanafody ity. Vaolana vonjomaika kosa no ity tolo-dalàna ho an'ireo faritra tsy ahitana farmasia na ny dépôt de médicaments hoy kosa ny olafitry ny farmasiana ka tsy ekena ny fanitsina ny lalàna feny famarotana fanafody raha ny fanazavana. Fanadradiny Narcisse Karazafy sary sy ndratsary ny mbola avatsara. Nodinian'ny conseil de président ny tolo-dalàna fanitsina ny lalàna amin'ny feny dépôt de médicaments maro mantsy ireo faritra eto Madagasikara no tsy manana toeram-pivarotana fanafody manara-penitra ary na amin'ireo toerana misy azy zany azy dia misy hatrany ny fanararaotana sy ny tsy fampiny ny tolotra ho ny solombavambahoaka Livrason. Manoloana izany mila fanitsina ny lalàna amin'ny feny dépôt de médicaments mba hanamorana ny fahazahoan'ny vahoaka fanafody indrindra ny amin'ireo faritra lavitra sy mbola marefo ara-pahasalamana. Nefa dia zo fototra ny vahoaka malagasy no mahazo fitsaboana manaraka ny ataontsika hoe ny fenitra araka ny lalàna iraisam-pirenena. Tsy misy fahasalamana hovanina raha toka tsy misy fanafody any amin'ny tontolo ambanivohitra any. Nefa ny zavatra hitako sy tsapako dia ireo dépôt de médicaments ireo rehetra ihany no afaka misehatra sy atao hoe manome an'izany atao hoe fahafapoan'ny vahoaka malagasy zany. Ka eto dia tsara tsindriana tsara fa tsy sanatria manitsaka ny atao hoe toerana misy ny farmasia ny dépôt de médicaments fa ny fahaizan'izy ireo miara-monina amina toerana anankiray ihany koa. Dia raha tsika mahita amin'izao ankehitriny izao fa mbola azo isana amin'ny ratsan-tanana ny atao hoe farmasia tazana ny anatin'izany atao hoe chef-lieu de district izany. Tsy ekena ny volavolan-dalàna mikendry ny ambela ireo dépôt de médicaments ijoro sy hiasa indrindra amin'ireo toerana efa misy farmasia ho kosa ny olafitra nasionaly ny farmasiana eto Madagasikara. Natao vahaolana vonjomaika any amin'ireo faritra mbola tsy ahitana farmasia ny dépôt de médicaments ary voafetra ho an'ireo fanafody tena ilaina no amidiny hoy ny fanamafisana. Mifanohitra amin'ny fenitra matianina momba ny fahasalamam-bahoaka ny fampitoviana ny satan'ny farmasiana sy ny mpitantana trano fitehirizana fanafody na dépôt de médicaments izay hita matetika eny ambanivohitra ho hiatran'ny fanazavana. Teny hoe ny dépôt de médicaments dia afaka miditra amin'ny toerana izay efa misy farmasia. Izay tena fotoatiny ny volavolan-dalàna iny. Nefa ohatra ka tsy ahitsika ny tantara dia namoronana ny dépôt de médicaments dia nandeha tany amin'ny toerana izay mbola tsy tratra ny farmasiana. Dia nefa ny vahoaka tokony hisitraka fanafody atsakany sy andavany dia namena atao hoe alalana vonjomaika ny olona anangany atao hoe dépôt de médicaments dia ny fanafody tena ilaina ihany no azo dépôt de médicaments amidy satria ny fanafody dia mbola tsy haivitsika fa raha ampiasaina araka ny tokony ho izy dia tena mahasalama fa raha tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy dia mety hiteradoza ary hahafaty mihitsy. No tsy ahivy ny olafitra ny farmasiana fa fitoana ny fiofanana azahoana mari-pahaizana maha-dokotera amina farmasia andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny marary no sahan'ny farmasia toy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny fanafody sy ny fanomezana torohevitra ara-tsiantifika momba ny fampiasana azy. Andrasana araka izany raha ho raisiny anteny miram-pirenena na tsy ity tolo-dalàna na sy mpanitsina mikasika ny trano fitahirizana fanafody ity.
Lafomba mahakasika ny zava-misy ety amin'ny commune Andoharano Fotsikosa indray valo volana lasa izay dia isan'ireo commune nitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ny mponina teny Andoharano Fotsy tao anatin'ireo hetsika maro ny sesy teto amin'ny firenena. Androany namerina ny fitakiana izy ireo ary miantso ny tokony anafainganana ny fitsiriana na ny audit eo anivon'ny commune Andoharano Fotsy. Fanadihadiana Narcisse Karazafy, sary Sandratsarany mbola avatsara. Mitoy ny hetsika ataon'ireo mponina eto Andoharano Fotsy mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna izay napangain'izy ireo ho voaroroy amin'ny raharaha kolikoly sy fitantanana tsy mahomby eo anivon'ny commune. Voalaza fa simba tanteraka ny fitantanan'ny commune ka antony nanosika azy ireo anamafy ny fitakiana. Efa nandalo dingana maro ny fitoriana napetraka momba ireo ahian'ny kolikoly ireo. Efa nentina teny anivon'ny Inspection Générale de l'État na ny IGE, ny Bionco ary ny Pôle Anticorruption na ny BAC ireo fitarainana asaingy mbola tsy nisy toy na fandraisana andraikitra mazavatra eto. Ka ny tena tanjona eto dia ny alany ary manaitra ny any ambony hoe mba jereo manokana le ka Andoharano Fotsy satria potika le commune ny tsena feno eraky ny tanàna tsisy fandraisana andraikitra, ny fako eraky ny tanàna tsisy fandraisana andraikitra, ny fanodonana volam-panjakana volam-bahoaka ihany koa mangony fotsiny. Ny mpiasan'ny commune marobe tsy mandray karama, ny fanaovana taratasy tsy ara-dalàna be dia be ato amin'ny commune. Zany zavatra zany tsisy fandraisana andraikitra avy amin'ny maire moa zany. Dia izay no hitakinay sy angatahanay ny fanalana anazy. Efa maro moa ny etape nataonay tao anatin'izany fa mbola tsy nahitana vokany ary tsy nahitana valiny hatramin'izao. Nambarany ireto mponina ireto ihany fa misy tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fitondram-panjakana miaro ity ben'ny tanàna ity na mafisin'izy ireo fa tsy miembotra ny fitakiana raha tsy miala ny ben'ny tanàna Andoharano Fotsy. Ny antony moa zany dia ny tena atahoranay ary averiny matetika rehefa sendra vory olona moa zany hoe misy miaro izy. Dia ny atahoranay zany misy miaro izy ohatrany dirikabona ministera sy ministra amin'izao moa zany no lazainy hoe miaro anazy. Ny antsonay zany dia izao mangataka izay aminao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana mba jereo manokana ny ka Andoharano Fotsy, mba jereo manokana ny zavatra misy ety satria ny maire eto aminay dia tsisy tsy mahafantatra fa forongony ary anisan'ny adina atao moa zany hoe hanala ny forongony izay manimba n'ity firenena ity fa tsy fantatra hoe inona ny antony hoe mbola tsy mampiala anazy hatramin'izao. Nanao ensika mpilaminana ireo mponina androany mba hampafantarana ny fitakiana ary manao antsoavo ny fitondrana fanavaozana mba hijery akaiky ny raharaha. Vonina iroso amin'ny etsika hafa sy dingana ambonimbony kokoa ireo mponina raha mbola tsy misy fepetra raisy ny fitondrana. Fatelo taona an-tranomaizina sazy miantra no azony ben'ny tanàna ny fianaran-tsoa teo aloha. Miampy onitra folo tapitrisa ariary raha ny didina voakany paka any an-toerana androany mahakasika ny raharaha trano fivarotana na ny box naorina eo ambanin'ny gradin ny Kianja Stade Ampasambazaha. Tsy mahazo misahana andraikitra amin'ny asam-panjakana mandritra ny roa taona ihany koa ny tenany ary tsy mahazo mirotsaka ofidiana mandritra ny 5 taona ho avy. Piasa iray ao amin'ny commune ambanivohitry fianaran-tsoa ihany koa no voasazy andohonitra 5 tapitrisa ariary miaraka amin'ireo tompon'andraikitra telo hafa izay isan'ny tantana teo aloha. Raha natsahatra kosa ny fanenjehana ireo mpanolontsaina ny tanàna. Raha tsy aivina efa namoahana didy fampisamborana ity ben'ny tanàna teo aloha ity. Pejy ny fanatanjahantena kosa tafakatra hiatrika ny play-in any amin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany taranja basket lalovina olona telo tanterahina any Varsovie ny ekipa pirenena malagasy ankoay sokajy lehilahy. Resy ny Madagasikara tamin'ny isa 20 noho ny 7 i Espagne izay tompon-daka farany tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Nandritra ny lalao faefatra natrehan'izy ireo omaly. Efa nandresan'ny Australia tamin'ny isa 20 noho ny 17 ihany koa izy ireo talohan'izay. Mitana ny larana fahatelo eo amin'ny vondrona misy azy Madagasikara atreto izay nahazo fandresena roa sy faharesena roa ka manana isa 70. Isa izay mahatafakatra azy ireo hiatrika ny lalao ampavalon-dalana sakana iakarana any amin'ny ampaefadalana miaraka amin'ny Autriche. Mitoy ny fifaninanana ho an'ny ankoay lehilahy arak'izany izay ifanandrina amin'ny faharoa amin'ny vondrona D Rampitsoma raha tsy misy ny fiovana. Raha mandresy ny ankoay amin'ny lalao atao Rampitsio dia miakatra hiatrika ny lalao ampaefadalana.
raha tsy mahazo fandresena kosa efa milahatra eo amin'ireo ekipa 12 tsara indrindra maneran-tany. Miatrika ny mitarika ny vondrona i Serbia izay tsy mbola resy tamin'ireo lalao efatra nataony ary manana isa 7-70. Faharoa kosa i Autriche nahazo fandresena 3 tamin'ny lalao efatra ka manana isa 9. Ho an'ny sokajy vehivavy fandresena avokoa no azon'ny ekipa pirenena ankoay tamin'ireo lalao efatra nataony tamin'ity fifananana ity. Nandresy azy ireo i Azerbaïdjan, Pologne, Pays-Bas ary République Tchèque. Tsy tafita amin'ny dingana manaraka arak'izany ny solontenan'ny Madagasikara. Maresaka avy any ivelany kosa voatery nandositra ny trano fonenana ireo vahiny mpifindra monina ao Afrika Atsimo ao amin'ny faritany Cap Occidental taorian'ny etsika fanakanana mpifindra monina. Maro amin'izy ireo no avy any Malawi, Mozambique, Somalia, Zimbabwe ary Republika Demokratika ny Congo no mitombo amin'ireo ivoterana fandraisana olona vonjomaika any antoerany. Ny Antsipriany izay. Mpifindra monina njatony no voatery nandositra ny tranony any amin'ny faritany Cap Occidental any Afrika Atsimo taoriana ny etsika nataon'ireo vondrona manohitra mpifindra monina tany atoerana. Avy amina firenena afrikana maro samihafa ireto mpifindra monina ireto toy ny avy any Malawi, Mozambique, Somalia, Zimbabwe ary RDC. Mbola mipetraka vonjomaika eo amin'ireo ivotoerana fandraisan'olona sy foibe-piara monina ireo mpifindra monina ireo amin'izao fotoana izao. Nisy ireo mponina tao amin'ny tanàna ny Gansbay sy ireo faritra manodidina no nandeha nandroaka nisy atokantranon'ireo mpifindra monina ary maro tamin'ireo niarambona no nilaza fa nandroana-keriny ary nisy aza ireo voatery niafina tany anaty ala nandritra ny andro maro talohany natongavana tany amin'ny toerana fialofana. Noho ny tahotra ireo mponina dia mbola misy ireo vahiny tsy samy voaka ny tranony hatramin'izao. Etsy ankilany, mafy ny toetra raha ao Mossel Bay, trano maherin'ny 50 no dorana, manodidina ny 700 ireo teratany Mozambikiana no niara-ny herisetra ary olona 10 namono ny ainy tamin'ireo fanafiana mifandraika amin'ny fankalana ireo vahiny araky ny nambazany gouvernemanta Mozambikiana. Nilaza nefa ny manam-pahefana afrikana tatsimo fa nisy ny anana fohy saingy mbola tsy voamarina fomba ofisialy ny fifandraisan'izany amin'ireo etsika manohitra ny mpifindra monina. Mahalona izao toe-javatra izao, mbola misokatra ireo ivotoerana vonjomaika fandraisan'olona ao Everstand ary nambarany tompony andraikitra ao toerana fa mbola andray ireo olona trabona izy ireo mandra-piveriny filaminana. Raha araka ny vaovao dia efa manodidina 300 ireo Mozambikiana no nody an-tsitrapo tany-tanindrazany ary olona 500 mahery no kasaina afindra. Manomboka mampody ireo teratany ihany koa i Ghana. Mampanany maro ity tranga ity satria mampiseho ny fiverenan'ny herisetra mifototra amin'ny fankalana ireo vahiny any Afrika Atsimo. Matetika ampangaran'ireo mpiherisetra ho tompony antoka amin'ny tsy fananana asa sy ny tsy fandriam-pahalemana toerana ireo mpifindra monina ireo. Dao kosa indray ararantsika ireo tranga hafakely maneran-tany. Iray amin'ireo volcano goavana indrindra eto ambonin'ny tany ny Caldeira de Yellowstone. Super volcan no ahitany maro azy. Mahery be manko ny fipohan'ny Caldeira de Yellowstone ary mamokatra fasika sy lava be da be izay mety hisy fiantraikany maneran-tany. Fony izy nipoaka taloha dia namorona caldera goavana na lavaka lehibe manodidina ny 70 kilometatra amin'ny 570 kilometatra. Mipetraka eo ambonina toerana mafana be volkanika, mitahiry magma izay mamorona hafanana sy hetsika geotermika. Vokatra izany dia ahitana geysera malaza antsoina hoe Old Faithful na toerana izay misy loharano mafana ary voan'ny entona. Efa nisy fipoahana goavana 3 karazana tao Yellowstone dia tamin'ny iray hetsy sy 2 tapitrisa taona lasa sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa taona lasa ary tamin'ny 400 taona lasa. Any ambanin'ny ranomasina any atsimon'ny Japana no misy ny monument de Yonaguni izay foto-drafitrasa goavana miafina hita eo akaikin'ny nosy Yonaguni. Ilay mpilomano japonais Kiyashiro Arata no nahita azy tamin'ny taona 1927 raha nanao fikarohana tany ambanin'ny ranomasina tamin'ny faritra io. Nasarika ny sain'ny olona avy hatrany ilay toerana no ireo endrika geometrika maro hita ao aminy, toy ny tohatra, ny lavarangana ary ny toerana malalaka izay mampatsiahy piramida na tanàna hatrany an-tifotry ny rano. Mampiady hevitra amin'ny mpaisiansa hatramin'ny fotoana nahitana azy ny tena niavian'ny monument de Yonaguni. Misy ireo milaza fa vokatry ny natiora, ny voron'ny horohorontany, ny fikorinan'ny rano ary ny fikikisan'ny vatolampy nandritra ny anarivo taona maro. Ny hafa kosa mihevitra fa mety nisy olombelona nanamboatra na nanova ny ampahany tamin'ireo rafitra ireo fahiny tamin'ny fotoana mbola ambany kokoa noho ny ankehitriny ny haavon-dranomasina.
tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitranatrany ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety niaraka natontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko